Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. An'Antananarivo no mipetraka ny ankizy, ndray aman-dreny kosa any ambanivohitra lavitra any. Isaky ny hamangy ny ray aman-dreny any ambanivohitra ny ankizy dia tsy maintsy mitondra mofo dipaina kely na gâteau kely ho azy ireo. Ireto ray aman-dreny dia faly ariny amin'izany. Isaky ny mandrefa ho avy ny ankizy avy any Antananarivo dia efa vonona ny akondro ray lafatra mba hatolotra azy ireo. Dia samy faly rehefa tafahoana. Ny ray aman-dreny makasitraka na dia mofo dipaina ihany aza no entin'reto zanany. Atao anaty ranon-tsiramamy dia tsara ery, hitahitany aina. Maika mofa mahazo gâteau. Manao be resaka sy be sangisangy. So dia tsy avaina Antananarivo ary ty mofo dipaina ity ho izy ireo. Ny ankizy koa makatelina mibata sy mitango ary mihinana ity akondro ray lafatra. Manao be resaka sy be vazivazy hoe lavelona ihany angeny akondro ny dada sy neny. Indray andro ho avy ny ankizy dia no bataina izy ireo hoe ninjoro trano ilay akondro ray lafatra. Loza nefa fa adininy ankizy ny mofo dipaina sy ny gâteau ho azy ireo. No nefa tafapetraka teo amin'ilay efitrano toy ny fanao dia samy mifampijerijery, samy mifampiandriandry, mitanondronondrika, tsisy teteny aloha satria adininy reto ankizy ilay mofo hoentina indray aman-dreny isan'andro. Dia ny fampiandry no ny kelikely zazalahy zafikely no mitsatsaingoka sady natao teo amin'ny oriny ny tanany nanondro ilay akondro roa anjoro trano tamin'ilay fanondrony izy dia mody nievona sy ny teny hoe fa tsitsy ve. Azo nyrehetra ny tiany hatongavana ka voaterina maly izy mivady lehibe. Raha matobe ny potsamolotra fotsiny fa ngiabe ny tsy maintsy niteny. Dia modina mafahorina tamin'ny votanana izy dia nymonomonina hoe tsy mivimbona ninninina. Aleo zay aloha andery dada sy neny ho reto ankizy. Iny ary dia aza manadino amin'ny sisy ho raha matobe. Ny tsy ambaratelo fifandraisana tsara rehetra ny namana dia ny fifanomezana, ny fifanakalozana, koa mila kolokoloana isan'andro izany izay toetra tsara ary ilaina ihany koa ny toetra mahay mankasitraka. Manamafy izany ny Galatiana 4:9. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro ho ijinjantsika raha tsy reraka isika. Amen. Azafady mijery ny soa
radio feo fanantenana. WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fanamafisam-peo manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy. Fitaovana manandanja amin'ny fampitana hafatra ny fanamafisam-peo indrindra amin'izao andro moderna misy antsika izao. Mila ireny fitaovana ireny sika satria voafetra ny hamafiny ny feontsika olombelona. Mba mila fanamafisam-peo koa ve Andriamanitra ampitany ny hafa-pitiavany amintsika? Hovaliantsika avy eo amin'ny teniny izany fanontaniana izany fa hivavaka aloha isika. Rainay izay ny an-danitro, hianatra ny teninao momba ny fampitanao hafatra aminay izahay, koa mangataka ny fanahinao anokatra ny masonay ahitanay zava-magaga ao amin'ny teninao. Tenena Tompo ao fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka ny fandray sy ny faneraisira tsara tamin'Andriamanitra ny olona talohan'ny fahotana. Nyresaka mivantana tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra. Rava nefa izany fiarahamonina mahafinaritra izany rehefa tonga ny fahotana. Nanjary nisy elanelana teo amin'ny olona sy Andriamanitra. Tsy hoe nanjary tsy reny feon'Andriamanitra fa nanjary tsy zakan'ny olona noho ny fahasamihafan'ny olona sy ny mpamorona azy. Voaterina asiana fitaovana teo anelan'elan'izy ireo. Tsy mba fanamafisam-peo no nilaina fa fanalefaham-peo. Rehefa nanonona sy nanoratra ny didifolo tamin'ny ratsatana ny Andriamanitra ka nanome an'izany an'i Mosesy dia tsy zakan'ny olona ny feon'Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ny Exodosy 20:20 sy 7. Exodosy 20:20 sy 7. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho ny nahita izany ny olona dia torakovotra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hiaino izahay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa andrao maty izahay. Nampiasa fitaovana analefahana ny feony tokoa Andriamanitra dia tsy izany fa Mosesy. Hitantsika teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely fa i Mosesy no fitaovana nanalefahan'Andriamanitra ny feony mba hitenenany amin'ny olony. Tandindona ihany anefa Mosesy fa efa nanomana lehilahy iray izay anao izany asa izany ho an'ny firenena rehetra Andriamanitra. Tsy nahita olona hafa mendrika anao izany asa izany izy afa-tsy ny tenany ihany. Nanetritena ny tafinofo tahaka antsika izy mba ho zakantsika ny feony. Ilay niteny tao amin'ny tendrombohitra sina ihany anefa izy io. Izao ny fanambarany ao amin'ny Jaona 10:17. Jaona 10:17. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Isaoran'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy fa no alefahany tamin'ny alalany ny feony. Tena nalefa karabaka tiany tokoa ny feon'i Jesosy. Hoy mantsy ny Mateo 12:7. Mateo 12:7. Tsy fanditra na iantso mafy izy ary tsisy andreny feony any an-dalana. Ilay didiny meny tao sinay dia no alefahany fa tsy novany. Nampianariny tamin'ny fiainany ny fitandrina azy ireo. Hoy Salamo 5:9. Salamo 5:9. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny anoratra ny teniny eo ampon'ny olona fa tsy hamerina mandrakariva ireny didy ireny amin'ny kotrokorana sy ny anjomara. Zao no ambaran'ny Salamo 5:1.
Salamy 8:1. Atao mipoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny afa-pitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:1 dia tsy tamin'ny vahoaka marobe na fivorimbe no nanambaran'i Jesosy azy, fa tamina lehilahy iray dia Nikodemosy, ary tamin'ny andro alina no niresahan'i Jesosy taminy. Jaona 7:1. Mbola ao amin'ny toko ihany no nanambaran'i Jesosy fahamarinana lehibe momba famonjena dia ny fahateraham-baovao amin'ny rano sy ny fanahy. Jaona 7:5-7. Eo amin'ny fifandraisansika amin'Andriamanitra ary dia Jesosy no fanalefaham-peon'Andriamanitra ary fanamafisam-peo ho antsika olombelona. Rehefa te hifandray amin'Andriamanitra isika dia tsy ilaintsika ny miantsoantso sy ny kikika na mampiasa fanamafisam-peo faran'izay matanjaka, fa hoy Jesosy eo amin'ny Mateo 5:1. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly anao. Hoy ihany koa izy amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Rehefa lasa Jesosy dia ny fanahy masina no manohy ny asany. Voamaika malefaka ny feon'Andriamanitra amin'ny alalany. Io ilay feo mibitsika ao anatsika, tsy mampandry ny saina rehefa mandre ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Izao no fomba fiasany. Isaia 7:1. Fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe ity no lalana ka andehano. Na iza mamaly ny antson'ny fanahy masina hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia antson'Andriamanitra ho fitaovana hitondra ny feony any amin'izay tsy mbola nandre. Raha resy lahatra ianao fa anisan'ireo voantso anao izany asa masina izany dia aza miandro fitaovana mahery vaika, lafo vidy sy moderna vao anao izany asa izany. Ny fiainanao voaova ny fahasoavan'Andriamanitra, ny feonao malefaka mitory sy miaina ny fahamarinana eo amin'ny manodidina anao, izany no andrasan'Andriamanitra voalohany indrindra avy aminao. Hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, misaotrany amin'i Jesosy sy ny fanahinao izay hitenenanao aminay. Amboary koa izahay mba ho fitaovana hitorianao ny fitiavanao sy ny famonjenao amin'ireo manodidina anay, ka mba ho maro ny olona ho vonona hitsenan'i Jesosy rehefa miverina indray izy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ao iasa sakaiza babu fuani Jesô miasare fandao leutara ka siavukache andao iasa sakaiza babu fuani Jesô miasare fandao leutara Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Ereo asa miandry de foazy ireo mbola mandry miasary namako miandiane Jesô ianao no nantsony amitany asana mpanompony fitaurina mako niasani Jesô ereo asa miandry de foazy ireo mbola mandry miasary namako miandiane Jesô ianao no nantsony amitany asana mpanompony fitaurina mako niasani Jesô niasani Jesô
Yasani Jesu Radio feo fanantenana. Yasani Jesu Yasani Jesu feon'ny piaino feon'ny piaino fifaliana ho any namanao Eliandry amin'ny tantsoandray ny miaraka aminao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity fandarana izay ahafahanao miaino ny feony namanao izay piaino ity feo fanantenana ity misaotranao izay satria manaraka an'izany ianao ary anisan'ny fandarana ankafizinao izany kanefa ity ampiandohany izahay a dia efa manasanao sady handray anjarako hoe mizara fijoroana ho vavolombelona sy ny sisa izay fanaovana antso amintsika eto foana misy fijoroana ho vavolombelona tena ahalianantsika ho arahantsika rehefa aveo a fa mialohan'izay a dia hovaliana aloha ny fanontaniana izay apetrantsika piaino be deaibe ilay fanontaniana fa alefantsika tsikelikely eto ny valin'izy ireny mitaraina ity namana anankiray ity izay tsy nitonona anarana ary tsy izay koa ny zava-dehibe fa ilay zavatra mahazo azy ilay fitaraina na ilay fanontaniana apetrany hoe tena mafy ny mahazo ahy noho izaho mitoro ny filazantsara ary manao ny fomba rehetra satana mba hanimbana ny fiainako fa misaotra an'Andriamanitra fa voaro hatrany misy fiarovana hatrany zavatra ataoko mangataka fampahirezana tsy maintsy misy ary tsy ho afaka mandra-piavin'i Jesosy ny faninjehana ny fanakianana ny fanaratsiana ho an'izay rehetra manaraka azy efa nampiomana antsika mialoha Jesosy fa izay manaraka azy ary miasa aminy amin'ny fony rehetra fa tsy amin'ny fo mizarazara dia tsy maintsy hiaran'izany fanakianana faninjehana fanaratsiana tsaroantsika rehefa nanorona ny manda i Nehemia miaraka tamin'ny rahalahiny dia mafy ny faninjehana izay nahazo azy fa ny tsy ambaratelony a mandra-pisangan'ilay manda dia nivavaka mafy izy ary tsy nanaiky ny janona mihitsy fa niasa mafy farakaraky ny nandrosoa ny asa no ny tombo koa ny amasika ny fahavalo kanefa rehefa tsy kivy izy fa nivavaka tamin'Andriamanitra ary nanoho ny asa trany a nandray ireo fepetra rehetra mety ilaina mba hiarovana ny asa dia vita ny manda dia resy lahatra ny fahavalo fa Andriamanitra nanomery azy ireo ka toy izy ny asa fa ny ampijanona anao ny tanjon'ny satana sy ireo mandaiky ampiasainy toy izy ny asa fa ny ampijanona n'izany asa izany no tanjon'ny satana sy ireo olona izay manaiky ampiasainy niniko naverina indrozay natao hiady sika ety fa aza tao mahagaga ny fisiny izany aza tao mampijanona anao tsy hanoho ny asa ireo sakana sy fingana samihafa alefa ny fahavalo ampijanonana anao tsy asa amin'ny fitoriana ny tena filazantsara tsy peko mihitsy hoe tena filazantsara indrindra fa ny afatry ny anjelitelo izay tafia ny satana manokana amin'izao fotoana izao izay izany no fampahirezana omenanao misy vaovao mampalahelo zao ity a izay tsy maintsy zaraina aminao piaino maminay loatra nareo a dia zarainay aminareo izy ity kanefa ao anatin'ny ady daholo ny sehon'izany ilay Andriamanitra tompon'ny asa dia mahafantatra izay mahasoa antsika indraindray avelany tahaka ny hoe miady rery izany ianao anatin'ilay fiaraha-miasa aminy tsy miady rery isika saingy tsy mahazo miraviravin-tanana eo anatreny olana izay avelany andalo reny mantsy a mampianatra antsika hienteritra amin'ny bebe kokoa hanana fanandramana ara-pana mafimafy kokoa ary ataony miara-miasa soa izay zavatra rehetra mitranga ka ity vaovao mampalahelo ity dia mahakasika ny fahandarana mihitsy mety hisy ny fotoana
izay ahatapaka ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ny onjapeo, indrindra fa ny onjapeo mahataka-davitra na ny ondokorta izany. Ary zany dia tsy miankina aminay. Tiana ihany efa ny ifandray aminao foana hitohizan'ny fiainonao ny fandarana maminao inona ary ny atao. Ary ity vaovao ity dia angatana mba mampitaitsika amin'ny namantsika rehetra. Misy tolo-kevitra maromaro reto izay omena ianao rehefa tapaka ny fiainonao anay amin'ny alalan'ny onjapeo, indrindra fa ny onjapeo ondokorta. Azonao atao ny makaty aminay ireo fandarana ankafizinao. Voatahiry avokoa izy ireo voaro tsara koa, voaro ara-panjakana mihitsy. Mila mitondra clé USB madio tsara, tsy misy biby na virus ianao, satria manjary manimba ny fitaovana ampiasaintsika izany. Raha tsy manana fomba andehanana manatona anay ianao dia azonao atao ny mitady olona mba hitondra an'izany USB zany dia ho asiantsika ireo fandarana ilainao. Maimaim-poana tompoko ny fampidirana ilay fandarana, maimaim-poana, fa ilay fitaovana ampidirana azy no anjaranao kosa no mividy azy. Ny fomba faharoa ahafahanao manohy ny fifandraisana aminay dia azonao atao tsara ny miaino sy mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandarana amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube amin'ny fotoana rehetra, na aiza misy ianao ka tafiditra amin'ny Facebook na ny YouTube ianao. Eo koa ny Spotify fa mbola vitsy ny mahay azy. Raisaor ny adresy feo fanantenana. Averiko ihany feo fanantenana. Manaraka izany dia azonao atao koa ny mifanaraka, ty dehibe ny manao azy mifanaraka amin'ireo radio FM akaikanao. Rehefa radio ka manaiky andefa eo ampahana fandarana adiny ray eo fotsiny. Iangavio izy mba handefa an'izany maimaim-poana satria mampitombo ny mpiaino azy ireo fandarana vokaritsika. Misy tombontsoa be lehibe mihitsy ao. Ny fanabiazana ny ankizy torohevitra mivantana, ny fanabiazana ny tanora torohevitra mivantana, ny fiainam-pianakaviana torohevitra mivantana, ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra fampianarana mivantana, ny asantsika anisan'izany ny asa any an-tsaha, ny teknika momba ny fambolena mivantana ny fampianarana tao ao, ary malina olona betsaka. Ny famokarana an'ireny fandarana ireny dia andaniana andro, andaniana vola, kanefa alefa maimaim-poana amin'ireo radio izay miara-miasa amintsika ary mampitombo, tena mampitombo be dehibe ny mpiaino azy. Ka betsaka ireo radio izay tsy mihera aminay akory aza fa mandefa n'ireo fandaran'ireo mba hitondra soa ny mpiaino azy, hisintonana ny olona hiaino ilay radio. Ka azonao atao zany, azonao atao tsara. Ka raha te hifandray aminay nareo dia raiso tehirizo anaty karne reto larana telefona omena ianao reto. Matoa izay miteny hoe tehirizo anaty karne dia satria toe-javatra mpitranga eo amin'ny fiainantsika ny hoe very tao anaty telefona ny larana telefona izay notehirizina tao anatiny. Ka raiso anaty karne. Reto ary ireo larana telefona ahafahanao mifandray aminay. Voalohany 034 06 797 62. Averiko telma io 034 06 797 62. Aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa. Aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa. Ho anao izay mampiasa Orange indray dia raiso ty larana telefona ity 032 75 379 74. 032 75 379 74. Aotra telo roa fito dimy telo fito sivy fito efatra. Avena indray aotra telo roa fito dimy telo
774. Ho antsika izay mampiasa RTL indray a dia raisoa ny laharana fahana mifandray aminay a 833 843 177 033 84 313 37 313 37 033 84 313 37 aotra telo valo efatra telo ray telo telo fito. Tehirizo tsara ireo laharandreo fa tena ilainao ifandraisana aminay. Ataovy antsoratra SMS rehefa tsy mahazo amin'ny alalan'ny antso satria be dia be mihitsy ny miantso hatrany ivelany Madagasikara. Ny email dia omenay izay miantso anay. Ny fomba faharoa ahafahanao mifandray aminay dia amin'ny alalan'ny MP ao anatin'ny Facebook. Efa haitsika mpampiasa Facebook zany. AWR Malagasy. Zanatsoratra daholo ary mitambatra. AWR Malagasy, zanatsoratra daholo ary mitambatra. Na koa amin'ny alalan'ny WhatsApp. Fomba ahafahana mifandray tena tsara koa izy io sady voaro kokoa. Omenay ianao ny laharana ahafahanao miantso anay amin'ny alalan'ny WhatsApp plus 261 340 679 762. Le laharana teloma ihany zany zay antsonao anay, io koa ny laharana zay azonao iantsona anay amin'ny alalan'ny WhatsApp. Averiko a plus 261 34 06 797 62. Tsy misy zéro tsony zany. Manaraka an'izay ny farany kanefa tsy ny kely indrindra ary ny ninaina tao an'izay mba ho tadidy tsara ataovy anaty tonom-bavaka ao foana isan'andro ny fandarantsika. Ataovy anaty tonom-bavaka ao foana isan'andro ny feon'ny fanantenana. Tena faran'izay halany Satana mantsy izy ity. Satria mahatonga olona maro be ho an'i Jesosy. Hatrany amin'ny lehibeny dahalo tena farak'izay masika, lasa mpitoro teny mafana fo, fa tsy eo ny ova fo fotsiny. Ireo mpitondra fivavahana izay te halala kokoa ny fahamarinana. Ary izy ireny dia lasa manorona fiangonana mihitsy, tsy mitaky fanampiana avy any amin'ny fédération sy ny sisa. Eo koa ireo mpimasy ho ia tsy mpimasy iray fa marobe. Ny jamba marobe izy ireny. Ary deraina ny tompon'ny voninahitra moa dia omentsika manontolo ilay Jesosy Kristy kapitentsika. Tsy misy hanombinana na kely aza satria tsy mendrika an'izany voninahitra zany isika. Fitaovana eo ampelantanany fotsiny isika. Fa misaotra azy isika satria ny keniny ny ampiasa antsika ho fitaovana eo ampelantanany. Marobe koa ireo olona izay niemotra lasa niverina amin'Andriamanitra ary maneran-tany. Zany rehetra zany dia mahatonga ny Satana tena maka halabafy ity fandarantsika ity. Foy fa tsy zakany mihitsy. Ka dia vavaka ihany no hanoerana an'izany. Misy tetikasa ratsy mihitsy aza tiany Satana atao dia ny hanafoanana azy tia na ny hanovanany ao anatiny. Fa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Misy aminareo tia handray anjara amin'ny fiaraha-miasa aminay. Be dia be mihitsy ary maneran-tany ary isoranay be dia be anareo zany. Izy ity mantsy dia fifandrombonany fanomezam-pahasoavana samihafany mamorona n'ilay fandarany. Tsy mifaninana ireo fa mifameno. Betsaka ny fomba ahafahanao manao an'izany fiaraha-miasa aminay zany. Ho anao lavitra dia reto ny fiaraha-miasa angatahana aminao. Naiza misy anao dia afaka miara-miasa aminay ianao. Amin'ny alalan'ny fandefasana fijoroano vavolombelona ohatra. Mahery lavitra dia lavitra noho ny toroteny ny fijoroano vavolombelona. Mahery lavitra, tena lavitra noho ny toroteny ny fijoroano vavolombelona. Satria ny ainana mihitsy zany. Ary ireny tena misarika olona be dia be hanaiky an'i Jesosy. Ataovy an-tsoratra dia asio sary raha misy sary.
afaka manoro anao zay ny fomba natanteranana zany, afaka mandefa any aminao mihitsy zay ny taridalana rehetra ahafahanao mandefa fijoroana vavolombelona tena feno mahakasika ny zavatra rehetra mety ho hitanao vokatry ny fifandraisan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra na tsy vokatry ny radio aza. Manaraka zany a mandefa toroteny na tonokalo ho vakiana eto, azonao alefa le toroteny soraty le izy fa ny alavany a dia rehefa vakiana zany dia tokony tsy oatra ny 10 na 12 minitra. Nisy traikefa nandritra ny 7 taona ny ainanay tamin'izany a fa tena mahaliana ny olona indrindra fa ny olona tsy mivavaka ny miaino toroteny foy kanefa feno. Tsaro fa be dehibe ny hainao amanjery efa eo ampelantanan'ny olona, indrindra fa reo olona zay tianao sariana ho eo amin'i Jesosy. Taloha dia tsy misy afa-tsy radio nasionaly fa amin'izao efa misy télévision be dehibe, fa misy Facebook, fa misy Twitter be dehibe, dia sur rendez-vous zany hoe fotoana voafetra zay fa natokany enonanao no hienony anao satria tsy ianao rery no enony sy jereny fa be dehibe ny ianao manjery manoloana azy. Noho izany a efa lany andro zany hoe manao fandarana enona lava be zany. Torohevitra ihany zay fa alefaso hoe dia afaka mifanohana sy mifanoro isika raha tianao ny andray anjara amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny onjapeo. Ny tonokaloko takan'izay dia azonao atao koa ny manara-maso ireo mpiaino sy mifandray akaiky amin'izy ireny, mampianatra azy ireny ny tenin'Andriamanitra na mitona azy amin'ny mpampianatra sahala amin'ny Andre ao amin'ny Baiboly anie, tsy mba mahay mitoroteny Andre izay mpianatra Jesosy fa kosa ny talentany dia ny mitondra olona makeo amin'i Jesosy izay mpampianatra. Mety anana an'izany fahamezam-pahasoavana izany ianao, misy mpampianatra tenin'Andriamanitra ny akaikinao any dia ento an'ilay olona izay liana. Dia manaova tatitra aty aminay mba hahafahantsika miara-miasa mifanohana mibavaka. Azonao atao koa ny manao reportage, zany hoe fandraisam-peo zay zavatra mahaliana rehetrarehetra na mahakasika ny fivavahana na tsia ka inonao fa mety hasoa ny mpiainony manaraka azy. Azo atao koa ny mandray anjara amin'ny fandarana samihafa tianao andraisana anjara, saingy tsy maintsy ilana fiofanana rezy ty mifona aminao, tsy maintsy ilana fiofanana ny zavatra rehetra zay tianao hisy vokany dia tsy maintsy ianarana, tsy maintsy anaovana autokritika, tsy maintsy anaovana fandalinana fa tsy mandeha ho azy io. Afaka manofana tsara an'ireo izay manetry tena, tsy pihako tsara ilay manetry tena hianatra zahay. Misy mantsy ireo te handray anjara nefa tsy mety mianatra e. Samy hafa mantsy ny hoe mahafehy fahalalana anankiray sy ny hoe mahay mampita an'izany amin'ny onjapeo zay fianarana hafa mihitsy. Ohatra hoe mpampianatra ianao na teolojiana na mpamboly matianina na ingéniera sy ny sisa voafehinao le fahalalana fa mila ianarana ny fomba fampitanana zany amin'ny alalan'ny hainao manjery. Ka dia mila mifanoro isika miara-mianatra zay tsy tanteraka fa zay fanandramana efa niainanay zay dia efa be dehibe ary tiana izaraina aminao. Antsoy mialoha zahay raha liana ianao ankoatr'izay dia tsy maintsy fantenana ny feo, zany hoe raha manana fahalalana ianao tena manana tsara mihitsy kanefa tsapanao fa tsy afaka miteny amin'ny radio dia afaka manoratra ilay fandarana tsara ianao dia alefanao aty aminay. Olona hafa no manolotra azy amin'izay fa tsy maintsy tononona kosa ny anaranao izay nanoratra satria tompona andraikitra ny amin'ny votoatiny ianao. Dia toy izany koa ny fahandarana rehetra. Ankoatran'ireo dia azonao antsoina zahay raha misy fanohanana manokana tianao atao ary atao mazava tsara. Ilana fiara-miasa mantsy ty ezaka ity. Tadio fa ny radio evangelika sady radio mitondra fanabeazana ny olona maizy izy manontolo dia tsy mba mampidibola sahala amin'ny radio komersial fa tena mamoaka vola be dehibe.
fa no fahasoavan'andriamanitra dia mandeha tsara izy ty. eny ary notoizantsika ihan'izay amin'ny manaraka inoko fa be dehibe nareo ny te handray anjara miantsoanay manorata aminay hifanampitsika mba hahafahanao mandray anjara amin'izany fitoriana filazantsara izany amin'ny alalan'ny onjam-peo. Ararotiny fotoana Jesosy teniteny fa homba antsika izy ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao raha toy isika ka miara-miasa. Anaraka fijoroana vavolombelona iray isika izay inoko fa ahalinanao tany maro antsetra tany no nionako tamin'ny ray aman-dreny anankiray adventista mpampianatra no asany fa manana famezam-pahasoavana manokana koa izy mamoaka demonia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny hira-pivavahana. Hoy izy tamiko hoe tala midobla kanao mihitsy ozy ny vavaka sy ny hira ary afatrafatra mpitaina amintsika mpihira zany a mety androaka demonivy ny hiranao fa tsy ny hira rehetra l izy ataovy ambavaka ny famoronan-kira mba ho hira zay tsy hatamana ny satana mihitsy rehefa mandezany iry zany. Marobe ireo olona efa afaka tanteraka tamin'ny gejany devoly ary araka ny karazany avy mihitsy. Indraindray dia ilay mpamoaka demonia mihitsy mitafiany demoniaka mivantana fa dia afaka tanteraka ilay olona rehefa avy eo. Mozaraintsika tsikelikely eto a ny fandraisam-peo nataoko tany a fa manasanao ankafy tompoko. misaotra miaraba ny namana ina miaraba ny mpiaino rehetra ny fijoroana vavolombelona zay entiko aketo miany dia fampaherezana atsika fampaherezana mitondra hafatra afatra manokana afatra eto ya dia zao ny zavatra nitranga ndray mandeha misy olo tonga tao an-tragno misy zay sendra za tsy tao fa madamo foto mivolana izy aiza raha miselonzy izy mbola nandeha izy fô ho avy izy etsy hoe zaho izy mararo za mararo izy tegna misy devoly zaho mitantarainy aby ny aretiny le fomba fisehon'le aretiny zay mitantarainy dia izy mbola mitantara iny foagna tonga nyseho taminazy tampoko le devoly zaro volagnin'andre zegny raha ihany hoe asa toko hoe rakoto agnarany zaro volagnin'andre zegny rakoto devoly zany miteny le devoly izy mbola mitantara io dia tonga ny devoly avy dia milaza mihitsy hoe za zay tantarain'izay zay za volagnin'andre zegny za tantarain'andre zegny eto moa zany a alohan'ny anoizanao azy dia tsy azonay tononona mihitsy ny anarany dia izay mahatonga ny namana manasoa manonona hoe rakoto tahaka an'izay zava-dehibe dia le zavatra nataon'andriamanitra anafahana ny olona izay voagejany satana ndao ary toizantsika dia nivolana izy avy teo zao raha koranka amin'andre azy iverin'andre ho ela mo jesosy zegny ho avy izay niteny satana no miteny satana zay zegny tsy ho ela ozy raha azoko tsara dia zao no niteneniny hoe heverinareo fa mbola ho ela moa jesosy no ho avy tsy ho ela ny fiheviny satana misy no miteny an'izay zany eny tompoko ary ho tampoko le fiaviana ozy tampoka ny fiaviana ozy zay le afatra taminazy ary mbola misy araika nivolana karan'zay ka hafa koa afaka nivolana karan'zay ka tamin'ny bolany janvier 2024 ty nivolana izy fô i olo teo ozy olo saiko voninay ozy ny olo manakory le olo nipitrahany ny olona piatrahany reny zany olona idirany reny dia olona kendreny vonona foana saiky atosika le amina tomobily izy dia maty izy i 2024 ty anosianay azy amin'ny tomobily izy dia maty olo hafa ndray zany afandray izy ary zahay ty ozy efa tsy ela iainanay ambony tany eto efa tsy be ozy zay tsy mbelin'andre hiasa raha azoko tsara dia hoe miteny satana fa ny olo hipetrahanay dia tianay ho vonoana fa tsy maty zany satria mbola miditratsetra foan'andriamanitra faharoa ilaza izy fa fantatray
fa tsy hoela ny fotoana ahafahanay mbola mipetraka eto amin'ity tany ity fa kely sisiny laza zany rehefa akaiky ny fiaviany Jesosy fantany fa Jesosy rehefa ho avy dia amarana tanteraka ny tantaran'ny Satana sy ny vokatry ny asany fantany zay ary zay zegny le antony agnanovako le fijoroana voalombelona mbo hagnomina atsika ho avy raha ty tsy hoela izy ty na Satana efa mieky atsika mbola variana ho avy izy ty ho atsika zay mieritreritra hoe mbola ady ifanaovan'ny Satana sy Jesosy no atao dia fahatsony zany ady amintsika amin'ny famonjenantsika le ady satria mena safidy isika olombelona fa tsy ady mivantana amin'Andriamanitra Satana intsony efa resy Satana efa nazera avy any an-danitra izy fa isika zao no mandalo sedra vokatry ny safidy ny menantsika hanaiky azy satsia ary rehefa manaiky azy anefa isika ary manaiky nidirany dia azo n'Andriamanitra atao koa manafaka atsika be lehibe ny fijoroan'ny vavimbely fa rentsika teto maneho an'izay fa ny mahaliana manokana zany tamin'ity ity dia ny hoe fantatry Satana fefa akaiky ny fiaviany Jesosy fatany fa hopotehana ho levonina izy amin'izay fotoana izay indre mandeha Jesosy rehefa namoaka demonia dia fa misy le demoniaka misy koa no teny hoe hitonga ty sahady venao amarana ny tantaranay mialohan'ny fotoana raha atao mivantana le resaka ny tenenina Satana dia mahafantatra fefa resy izy ary tsy maintsy ho faranana ny aminy ka isika dia aoka hahery fa rehefa maharitra atsika ny fanarana an'Andriamanitra manavitra atsika foana izy inona ny azonao lazaina mahakasika an'izay ray aman-dreny ny azoko lazaina zegny dia mitomona atsika ny fiaviany Jesosy le niemotro mivoregny zanay raha sendra latsika tamin'ny falimena olombelona atsika miarema amin'izay ampy zay ny andro lasa fa tokony hiarina amin'izay atsika na Satana efa mieky fa ho avy Jesosy atsika mahalala aoka atsika mbo hiery zegny ny afatra tena mampiomina atsika jiaby ho avy Jesosy sangisangy io ary tsy voindre mandeha na inona ny zavatra takazany fa voatakan'izany manaitra atsika mba tsy hatonga atsika ny metsiny an'Andriamanitra hoe tampotampoka loatra izy tsy maintsy tampoka ny fiaviany fefa betsaka ny fanomanana ataony atsika tsy hoe manaonao foana zany zahay raha miezaka mitory an'izany miresaka an'izany amin'ny radio fa tena fanomanana atsika ono a ray aman-dreny mitsitsatsitsatsy atra rehefa avy miteny an'izay le Satana tao anatin'le olona dia inona ny toyiny nivavahana le olona nivavahana le olona satria tonga ianao dia vavaka tonga tezavy teo nivavahana izy fô ny zavatra mampalahelo aminazy ndray mandeha nivavaka azy zavy te tsy hita eky izy manontiniana zay fogna tonga mivavaka izy dia tsy hita rehefa mivavaka ho azy tsika mivavaka ho azy tsika Andriamanitra ny hanafaka azy ary hanafaka atsika rehetra izay mahatsiaro voageja ihany koa dia misaotra ray aman-dreny fa nitondra soabe ho an'ny mpiaino ny fijoroam-vavimbelona izay metinao Andriamanitra ny hitahanao ary hiaro anao hatrany amin'ny fanoezam-pahasoavana izay nomenanao fanafana olona maro izay voagejany herin'ny demonia mbola hitoy ihany izay amin'ny manaraka misaotra namana manasoa misaotra namana misaotra ny mpiaino izay koa ny namarana fiarantsika teto tamin'ity anio ity manao matram-peona vetivety ny namanao zokinao eny andry amin'ny tanso raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74.
Saramba fantajao fa wentinu tsarainari ni filibana yainanao nandavanao ni tumputi muefanu saininao rayandri wisi valini sainanao mivelatraminiavuko tsy misy miafinafina ni mombamomba nsikizao ni tena saina fofanay aukatsiwa dinuna. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy hatrany ny fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feo fanantenana. Miaraka aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitansoa. Ny makasika ny fionan Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana no isotomantsika lesona mandritra ny andro vitsivitsy. Anio ary dia nisehitra nisehon'ilay fionana tamin'i Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana. Milohan'izay dia hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro Jesosy sokonay mangataka aminao izay mba handray ny fanomezanay ny voninahitra rehetra ho anao, tsy misy anombinana ho anaina kely aza fa satria ianao rery ny mendrika an'izany. Mamelany elokay ary mangataka fanazavantsaina izay raha hianatra ity loha hevitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao hamaky avy hatrany ary izay voalazo amin'ny Jaona 4:4 andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra, andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galily indray ary tsy maintsy namaky any Samaria izy. Tao Samaria tokoa mantsy no sehatra ny sehon'ny fionana. Rehefa namaky any Samaria izy dia tamin'izay nafaniona tamin'ity vehivavy Samaritana ity. Hitan'ny fariseo izany eto fa nanao batisa betsaka noho izay nataon'ny Jaona mpanao batisa ny mpianatra Jesosy. Mety hiteraka fifandonana
eo amin'ireo mpanaradian'i Jaona sy ny mpanaradian'i Jesosy zany, satria saro-piaro tamin'ny haja ny mpampianatra azy sy ny toerana nisy azy ireo mpianatra Jaona. Tsy nisy olana teo amin'i Jesosy sy Jaona, fa ireo mpanaraka azy no tratra ny toetsaina tia mifaninana, izay toetsaina avy amin'ny Satana, ary tena manimba ny asa indrindra fa amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Ankatoko ny fiavian'i Jesosy indray, mandrovo-tsiny devoly. Mazava voalaza ny tenin'Andriamanitra na inona taonareo dia ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra zany. Fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra daholo isika, samy mena fanomezam-pahasoavana samy hafa, fa ny tanjona dia iray ihany. Ary la ery ahafahantsika mahita vokatra dia ery avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka rehefa mahita vokatra zany isika dia tsy misy reharehantsika izany na kely aza, fa ny fanomezam-boninahitra lay antony nahatonga antsika nahita vokatra no tokony ataontsika. Ka inona ny tokony faninanana amin'izany? Fa ina moa ny zavatra niseho? Vakitsika ny Jaona 7 ka ny 9:40. Atsika tsy enjery zany toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Toy izantsika fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. 9:40 Zay mino azy dia tsy elohina, fa zay tsy mino azy kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Zay ny antony hiavian'i Jesosy teto amin'ity tany ity. Ary Jaona dia niloa lalana azy, ny asan'ny Jaona koa nataon'ireo mpianany. Tsy mifanipaka zany ny asan'ny Jaona sy ny asan'i Jesosy, fa mifameno tsara mihitsy, fa ireo mpanaraka azy no nidiran'ny Satana ny sainy, lasa manana toe-tsaina tia mifaninana. Dia vakitsika ny 2:20. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany, ary niara-ny toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaikin'ny Salema, satria nisy loharano maro tao, dia nakany ny olona ka nataony batisa, fa tsy mbola natao tao an-tranomaiziny Jaona. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe, Rabi, le tany aminao tany an-dafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalika nanao hoe, tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy tany an-danitra izany. Dia ndaontsika epita avetrany amin'ny 9:20, izay manana ny ampakarina no mpapakatra, fa ny sakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana sy meno azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany, izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Jereo ny toe-tsain'ny Jaona amin'ny mampialoa lalana an' Jesosy azy. Resy lahatra izy, fa Jesosy tsy maintsy mitombo, fa isika kosa tsy maintsy miaina. Ny voninahitra rehetra dia natao homena azy, natao hitory filazantsara isika araka ny baiko nomena antsika. Rehefa misy vokatra dia tsy misy voninahitra ho antsika ao anatin'izany, fa ilaina tonga ny vokatra no tokony homem-boninahitra. Na inona ataontsika dia tokony hanome voninahitra feno an'Andriamanitra isika. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy. Izay no afatra ao amin'ny Apokalipsy 4:10. Rehefa tsy mizatra mame voninahitra an'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy hanana ny toe-tsaina tia mifaninana izay hanimba ny asan'Andriamanitra. Hitantsika ny valiteny nataony Jaona eto fa izy tsy maintsy miena, fa Jesosy tsy maintsy mitombo. Mbola mila mianatra an'izany ny mpianany. Ary inona fa isorohana ny fifandonana, izay ny alan'i Jesosy tao Jodia, nakanesany tany Galili, fa tsy maintsy namaky any Samaria izy. Izay ny lalana mahitsy indrindra mampitoy ireo toerana roa ireo. Ary tsy tao ihany ny lalana azo alena efa. Ny jiosy mantsy araka ny fantatsika dia sakaisy maso amin'ny Samaritana, ka tsy hanitsy mihitsy izy rehefa mandeha eo raha ho any Galili, fa mihodina zany ny jiosy.
fa jesosy nifidy ny anitsy nananahiraka tsy maintsy mitotosaina tao Samaria Jesosy. Dia zao no toy ny teny vakitsika eo amin'ny Jaona 4:1-5. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria Jesosy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho any Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba, satria sasatra Jesosy tamina leny dia nipetraka teo am-patsakana izy. Rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina, amin'ny andro atoandro migaigaina be zany. Toy izantsika, ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroiko. Ity vehivavy Samaritana ity dia tsy matsaka amin'ny fotoana fatsakan'ny olona. Rehefa mafana be mantsy any dia tsy matsaka ny olona amin'ny atoandro, fa amin'ny tolakandro. Fa noho ny fiainany manokana izay mahamenatra azy eo anivon'ny fiarahamonina, dia amin'ny fotoana tsy fatsakan'ny olona izy no matsaka. Dia indro izy matsaka irery teo amin'ny toerana io. 5. Fa ny mpianatra Jesosy efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana irery zany teo. Hitantsika eto nangataka rano hosotroiny Jesosy. Dia niteny tamin'ilay vehivavy, omeo aho hosotroiko. Fantatry ilay vehivavy tsara fa jiosy Jesosy. Natonga azy namaly hoe, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa vehivavy Samaritana? Satria ny jiosy tena tsy mifandray mihitsy amin'ny Samaritana. Jesosy anefa dia tonga hamonjy ny olona rehetra. Olana amin'ny samy olombelona izany hoe tsy mifandray ny jiosy sy ny Samaritana izany. Fa ho an'i Jesosy dia tonga izy hamonjy ny olona rehetra. Raha mamaky tsara ny testamenta taloha isika dia ahita fa teo akaiky ny Sekema ny fantsakany Jakoba. Ary Sikara izay toerana ny avian'ity vehivavy ity dia tany amin'ny 1 kilometatra sasany ala teo. Nandeha lavitra izy mba hahafana matsaka rano teo. Kanefa Andriamanitra dia mametraka ny toe-javatra rehetra ho famonjena antsika. Teo ny nahafahany eo tamin'i Jesosy, ilay mpamonjy afaka mamonjy azy, afaka manafaka azy amin'ny toe-javatra izay mamenatra iainany. Ho anao izay mety miaina amin'ny toe-javatra tahaka an'izany, mety ny karazany tsy mitovy, tadidio fa Jesosy dia tsy manafaka. Jesosy dia tsy mijery na ny fihevinao na ny fahotanao na lehibe tohinana zany, dia tonga Jesosy mba hanafaka anao tahaka ny nanafahany an'ity vehivavy Samaritana ity. Azonao an-tsaina ve zany hoe vehivavy Samaritana ratsy fitondratena no miona amina lehilahy mpampianatra jiosy anankiray izay tena Andriamanitra mihitsy. Fihetsika mahavahoso-dratsy zany nataon'i Jesosy zany raha ny fomba hijerena azy amin'izao fotoana izao, kanefa ny vokany no tokony hitsarantsika ny toe-javatra izay niseho. Izay mbola ianarantsika manaraka fa nyfanontaniana hoetrerentsika tsara, ho saintsika tsara dia ny hoe inona ny fady ao amin'ny kolotsaina misy anao izay mety anembatsembana ny fijoroano vavolombelona ataonao amin'ny hafa. Inona ny lesona raisitsika avy amin'i Jesosy. Izay indray namarana fiarantsika nianatra teto, manao mandra-piaona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.